rariny raha nandray fanapa-kevitra tahaka ireny filoam-pirenena Eratsonary Mampianina hoy Andriamatoa Faberge Mampitiana avy amin'ny atoko HVM raha nitondra ny heviny momba ny fahatongavan'ny filoha teo aloha sy ny fisamborana azy. Fanatetiny. Ny tenako po zany dia iny mandroany HVM fa fanehon-kevitra tiako marina fa ny fomba fijery ankapobeny amina maha-olon-tsotra indrindra fa amin'ny fomba fijery hoe zahay mba avy any amin'ny faritra mitondra ny fomba fijery sy mba te hitondra fanambarana manoloana ny zava-misy. Fantatritsika tsara ny zava-misy teto Madagasikara tamin'iny 2020 iny ka manoloana an'izay dia nisy ny fialana Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana teto Tanindrazana izay lasa sesitany tany Afrika Atsimo. Be dia be ngamba ny tantara tao anatin'izay efa ho 5 taona ary hatra amin'ny fotoana izay iresantsika indrindra moa fa ny fotoana omaly. Nisy ihany koa ny fionan'izy sy ny filoha izay vovoafidy voavetivety dia Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tany an-toerana tamin'ny fotoana izay nandalovan'ny filoham-pirenena tany. Tsy dirantsika ihany koa izay resaka ny fanaovana izy mirahalahy fa mino sy manantena fa nisy resaka fametrahana tany momba ny fandaminana ny fodina Andriamatoa Marc Ravalomanana. Iny moa ny zavatra niseho mary ary hita fa lasa tantara be hoentina amin'ny fomba hafa zany fomba fijery manoloana ny toetra raha iny. Eto aloha zany ny tenako dia manambara fa raha nandray fanapa-kevitra momba an'iny fitondram-panjakana dia rariny dia rariny tokoa satria inona ny antony indrindra fa ny filoham-pirenena tany tandalanytsika ary Madagasikara dia pays manana ny vahoaka ao aminy manana ny fiandranam-pirenena ary manana ny lalàna mifehy azy zay ny mahafanjakana ny fanjakana ka Andriamatoa Marc Ravalomanana marina tokoa fa hoe malagasy izy ary manana fahefana feno dia tia Tanindrazana fa kosa tsy adinontsika dia nisy zavatra nitranga nandritra n'izany fotoana zany teto Madagasikara ary nisy zavatra be dia be indrindra fa mikasikazo manokana nahatonga hoe misy fepetra zany ny fomba fidina eto Tanindrazana ary ny ratsika nahalala ary miaiky an'izany ngamba tsika rehetrarehetra ka zay fepetra zay zany tokony hoe mba amin'ny fotoana fanarahana na fifandaminana ary fifampiarana ny tokony hoe nahatongavana teto fa manana zo tokoa izy no tongody eto Tanindrazana fa noho zay fepetra zay mba tsara ngamba ny fampiresahana indrindra hoe manana fitondrana manana fahifantsika fa tsy tetezamity na ny tetezamity zany ara mbola nipetraka io fepetra io satria hitantsika tsara fa ny federoto dia nametraka an'izany tamin'ny fotoanany indrindra moa amin'izao fotoana zao dia hitantsika tsara fa efa filoha voafidim-bahoaka io raha ny toerana misy azo manokana angamba sarotra dia sarotra satria izy voalazantsika hoe misy ny fiambenana misy ny condition manokana momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ka sarotra zany amelabelarana an'izany indrindra ny tenako manokana dia tsy mahalala aloha za zay tonga eto fa mino sy manantena fa mety amin'ny toerana izay manandrify mahafiloha teo aloha azy angamba no ametrahan'ny fanjakana azy mino sy manantena aho ary tsy hijery fotsiny na ara-pahasalamana araka ny voalaza na amin'ny fomba rehetrarehetra mahaolona dia mino sy manantena fa ny fanandrify amin'izany angamba ny fomba fijery sy ny tantana ny fanjakana amin'ny fametrahana azy any amin'ny toerana misy azy.